Zay zany manolotra taolina 50 dia fantsika 20 kilô ho antsika fa izy dia miantsena madame Juliana Ratsiraka dia ny fony zany ekekitsika foana malahelo izy amin'izao zavatra tanga zao dia tonga zay manatitra ny taolina sy ny fantsika ho antsika vahoaka eto bazary Valpenson ka omeko ny monsieur Leseny fitenena misaotra ny volagna tompolasy tompom-pivavy ny atongavanay eto moa tsy hagnano kabaro fa tonga zany zahay amin'ny agnaran'ny Ramatoa Juliana Ratsiraka araka ilay voalaza teo satria amin'ny zavatra mahazo karahan'io moa no afantarana ny namana ka matsiaro zany izy ny favoazana mahazo anareo eto dia nagnandefa zany izy nagnirika ane maromaro reto zany izy agnatitra taolina 50 miampy fantsika 20 kilô fantsikanay izy io fa tsy ampy kanefa moa ny masotsokana zay izy io ny kely anagnana ny ahiratra ary tsy ny akeliny zany nijerevanareo aminazy io fa ny fo zay manolotra azy ka zay moa natonga ny Ramatoa Juliana Ratsiraka zay vadiny be ny tanànatsika eto mitondra ny fahatsiarovany anareo zany amin'ny favoazana mahazo anareo eto ka mahereza tompoko lahy mahereza tompoko vavy satria ity voina ty moa matetiky tsy olo araiky voany ary ny izay voa tsy tokony akalefaka ny sasany fa zavatra Zagnahary ihany mandahatra ny raha jiaby ka dia mahereza atsika jiaby anoraha tombovora te moa ny andro mirary koa raha mirary atsika jiaby ho salama tsara ary tsy misy voina karan'izao koa zany mahazo atsika jiaby eto mitodika amin'ny Andriamatoa président zaho zany mikasika ny fanomezana an'ireo menikinay ireo mangataka aminao zany zay monsieur le président mba ho zaraina araka ny tokony ho izy io ary ny tsara aminazy mba anaovanao tatitra kely zahay zany rehefa vita zany ny fizarana ny taolina zay zany mba ny fiangaviana hely kenay atao zany amin'ny Andriamatoa président ka mirary fahasalamana ho antsika rehetra ary mahereza dôla atsika jiaby sotra to raha iteny agnaty an'ireto ray aman-dreny mitondra fanjakagna isan'ny fikadiny ianareo tapaka sy namana indrindra fa ny mpivarotra eto amin'ny tsenan'ny Valpenson raha iteny agnaty an'izay dia tsy maintsy mialatsiny satria ny fitenenana manao hoe mitsiny nono no ady lalina sirina izy mahafanina rehefa enjera izy mahafaty ka rehefa teny dia tsy maintsy mialatsiny rehefa lasa ny fialantsiny dia ny volonten'ilay dia mankasitraka ny amin'ny fahatongavan'ireto ray aman-dreny ara-panjakà tonga nitsidika ity bazary Valpenson ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka tokoa somary miverina kely ny amin'ny tantarany tena ty ny tenako raha tonga teto zay tamin'ny 2009 nitantana ty bazary ty dia zao no fampitony na amay ty tsena ty ary mbola veriko ihany fa nipitony na amay ty tsena ty hatreto tsy hoe manenjika akory fa milazany zava-misy mbola tsy nisy mpitondra fanjakana na ny olon-tsotra na reo manala-tanana na ny fikambanana no tonga mba nitsidika ny fahavoazana amin'ity tsena ty fa isoragna betsaka ny mpitondra ankehitriny zay natsary no fahasaranay ito bazary Valpenson nitondra zay voatsirambin'ny tanana ny amin'ny taolina 50 ary efa nisy talohan'io nomen'ny madame monsieur le maire rehefa isoragna betsaka amin'izay amin'ny fitsinjovana ity bazary Valpenson ka eto
dia mba miangavy re tompoko ny amin'ny fampiasana ny taim-bakona rehefa mba ody ianao dia mba atao tous les moyens ny madibadihana ny zio mba tompasana rano re tompo fa tsy fisanteteky no iantsovonjy no anarina ty tsinany valipesony ty ary dia mametraka ihany koa ho an'ireo olona ny fanjakana zay nanome ty taolina ty matokisana ianareo ary mahazo tsara manao contrôle na ny teo aloha na am'izao taolina votonga zao hoe tegna niesta bazary ve sa nahodikody président fa hatreto hazava ary mangarahara ny fitsinjaragny taolina io ary ahazo rapport avy aty aminay nareo makasiky an'izio fa hatreto ny taolina azonay re tompoko mbola tsy misy nitazominy président fa nozaraina amin'ny mpivarotra fa niantsany kely fotsiny dimanjato ny olona izaraina taolina 50 no azo fa isoragna betsaka satria efa mitsindranay nareo matao nagnome taolina 50 zany fa dia mametraka ny fisorana tompoko izay bazary ny valipesson dia makasitrika tompoko lahy makasitrika tompoko